Hiditra amin'ny famakafakana izay entina aloha isika zany amin'ny tsy maraina ity mikasika ilay haute cour de justice natsidiko anareo tany ampiandohana tsara aloha no amaritatsika ametratsika teboka vitsivitsy zany ty alohan'ny idirana amin'ny tena voatoatiny le lalàna zany fa ny zavatra hita aloha zany raha zoina de hoe ho sarotra mba tsy ilazana hoe impossible tsy ho azo atao mihitsy ny tsara ny filoha-pirenena sy ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernementa raha ity projet de loi ty no andeha ho jerena akaiky zany fa ny olana nefa ny teny hoe ny zavatra tsy azo adonona nefa dia lalàna anankiray nataotsika iantoka zany zay ny everana ny hoe fametrahana le haute cour de justice hoe natao iantoka zany ny tena fanjakana tandalana eto Madagasikara ity fa raha io endriny io kosa dia ity lalàna ty mihitsy zany no azontsika zoina amin'ny teny vahiny afaritana amin'ny teny vahiny hoe am'le hoe acte de décès an'ilay fanjakana tandalana zany hoe tia tena amotika an'ilay fanjakana tandalana raha ohatra ka lana ity volavolan-dalàna ity manko ny tarafana zany ny andraikitra ho raisiny tsirairay manoloana an'le hoe tantara ny firenena zany de mazava ho azy zany fa aty ampiandohana sahady de fa ho apetratsika ny fanontaniana zany hoe hanaiky an'io ve ray reo antoko lehibe eo anivony ante amin'ny era-pirenena andalo mora fotsiny eo anivony ante amin'ny era-pirenena ve io am'ilay satria fatatsika tsara fa raha ny HVM nge 7 ny solombavam-bahoakany raha ohatra ny HVM fotsiny andanan'io zany tsy ho lany io dikan'izay misy responsabilité goavana be zany aloha ankinina amin'ny groupe parlementaire mapara VPM MMM iarakisika ny mouvance ravalomanana sy ireo vitsivitsy madinidinika zany akoatra ny HVM ray zany zay aiza ho aiza ny haute cour constitutionnelle ivalide sy ankatohany ty projet de loi ty ve rehefa lany eo io andalo mora fotsiny ray ve de tonga de hoe déclaré conforme à la constitution ray rehefa aveo ary aiza ny société civile raha tena iaromarina ny zany hoe démocratie zon'olombelona non à la culture de l'impunité vao nambaran'zareo andro vitsivitsy lasa izay tamin'iny resaka dalo ny ovafo iny aiza ny avaram-pianarana aiza ny teknisianina ambony satria ninina ho ambara araka ny natsidiko anareo tany ampiandohana raha vao milany zany io de manaiky zany tsika malagasy fa manomboka eto ny tena atao hoe tsy maty manoty eto amin'ity firenena ity ary misy sokajin'olona zany ekentsika ary legalizentsika mihitsy ataotsika araka ny lalàna mihitsy fa tsy maty manota zay zany le tiako apetraka hoe raha vao lany io de dikan'izay on aura légalisé le hoe impunité ary misy olona zany mpitondra zany apetratsika fa ambony lalàna ary tsy maty netsika isan'andro midradradradra de tokony mitovy daholo ny olona eo anatrehan'ny lalàna tsy misy tsony zany raha vao lany ty lalàna haute cour de justice ity marina aloha fa hoe saropady loatra ary goavana loatra le andraikitra menany zany filohany république izany sy ny androm-panjakana samihafa eto amin'ny firenena de ohatrany hoe mila zany izy mena assurance fa tsy hoe enjenjehana fahatany zay le ohatra le principe an'le hoe ohatrany hoe any an-dafy zao ohatra de hoe tsy azo enjehana ny filoha raha tsy efa en dehors ny fepotona iasany ohatra na ohatran'izany satria ohatrany hoe tsy azo enjehana tsy amin'ny antony izy zany mba tsy ohatrany hoe ampiororo azy na tsy amin'ny filaminana azy ao amin'le fanatanterahany asany fa ary noho izay foto-kevitra izay indrindra natonga ny hoe ndahoara tsy tsaraina amina juridiction de droit commun le olona fa omena fitsarana manokana zany mba hoe afahana mame assurance zany eo am'izay fanatanterahana ny asan'izay de ho fitsarana manokana io le haute cour de justice mariana nefa fa tsy midika izay hoe tsy azo enjehana mihitsy ary tsy azo enjehana intsony fa mba hoe misy fepetra manokana arahana mba tsy ho lasa fitaovana politika na hoe entina hanenjehana raha politika hanoerana fotsiny n'le fitondram-panjakana zany le resaka fitsarana fa tena mba hoe raha-pitsarana tokoa ary tena misy eloka tokoa nantona hanenjehana zay ny nahatonga ny hoe aleo solombavam-bahoaka ihany koa ny mepanga satria izy ireo ny solo tena ny vahoaka indrisa nefa rehefa mandingitsika n'le volavolan-dalàna zany dans ces grandes lignes zay le teneniko anareo tsy amona aminaina anareo ary hoe article zao de ohatran'izao fa tena hoentiko amin'ny fomba tsotra ezahana anazavan'le izy aminareo mihitsy zany fa reo foto-kevy dehibe reo mihitsy zay ny teneniko teo zay no soseny ty volavolan-dalàna ity indrindra moa
fa le fototra ny orenan'le repoblika faefatra zany de le hoe fanjakana tandalana aza tonona fa zay ny matomatesana zay indrindra ny mahatonga hoe ndraso ampatsahivitsika aloha ny foto-kevy-dehibe zay namola volana ny ty Lalampanorenana ny repoblika faefatra ity ahitana fa tena hitera-doza ary tena tsy vitany hoe manitsakitsaka tsotsotra fotsiny reny adevitsika rehetrarehetra hoe article 54 article 72 article 90 article 94 sy ny sisa nitsakitsahany mpitondra ankehitriny reny tsy midika ho zay tsony ity zavatra ity fa tena ilay Lalampanorenana amin'ny ankapobeny mihitsy zany hoe ny esprit ny foto-kevitra ny anganana nangana Lalampanorenana mihitsy no potehany ity projet de loi amin'ny haute cour de justice ity ka zay no tenenako hoe apatsahifiko aloha zao ny genèse na ny tantara ny 4e république aza tonona fa i marika ravalmanana zange tamin'ny ora farany de natsapa ihany hoe tam'ireny 2009 reny natsapa izy taditinareo le kabary nataony le izy le niteny hoe mifona aminareo fatako fa nisy zavatra tsy nety mila fanovana ifotony ozy eto amin'ity firenena ity any ka rehefa tena tsy tafavoaka izy namindra amin'izay izy tamin'izany fotoana izany ny fahefana tamin'ny directoire militaire de nomeny andraikitra io directoire militaire io tamin'izay hoe aminao an'izay fanovana ifotony eto amin'ny firenena izay anisan'izany ny assise militaire izay no teneny ny marika ravalmanana tamin'izy hamindra fahefana nakany amin'ny directoire militaire io directoire militaire io moa namindranny namindra ny fahefanana nakany amin'ny andrajoela tamin'ny alalan'ilay ordonnance 2009-001 taditsika tsara 17 ny volana marsa 2024 namezana ny ty farany zany le fahefana feno de hoe izy indray no anatanteraka zay andraikitra tokony nosahany le directoire militaire zany hoe hanao an'ilay fanovana ifotony aza tonona fa teo no teraka ny teteza mita ary no amafisindreo accord samihafa tany ivelany tany izay resaka teteza mita izay hoe hanao fanovana n'ilay firenena ifotony ary tao anatin'izany nisy ny fanovana ny Lalampanorenana vaovao mba tsy iverena ny krizy intsony eto amin'ny firenena zay no natonga ny nandeha ny assise nationale nandeha ny dinika isan-karazana nandeha ny conférence nationale nakana hevitra zany hoe inona no atao amin'izay fananganana repoblika vaovao eto amin'ny firenena izay maro ny hevitra nivoaka fa ny tena nisongadina indrindra zay manko ny teneniko hoe tsara tsahivitsika ny tantara ny tena nisongadina indrindra de ny hoe tsy azo ekena intsony eto amin'ny firenena manomboka izao tsy maty manota io manko matondra aza tonona nge io mahatonga mpitondra iopefy satria mihevitra izy fa tsisy afaka manenjika azy ary tsy nininona eloka ho ataony eo de tsisy afaka anao nininona mikasika azy zay indrindra ny natonga mivahoaka nge nidina an-dalambe satria tsy nisy tsony le fomba ara-dalàna na afahana nampiasa n'izay fanenjehana mpitondra izay rehefa miopefy manitsaka Lalampanorenana tsy manaja intsony ny fanarahana sy ny fenitra samihafa hoe ianao de manompo ny vahoaka eo manao zay hitadiavana sy hikatsahana ny interean'ny vahoaka de voatery nidina an-dalambe ny olona tamin'izany hoe atsaharo le tsy maty manota ataon'le mpitondra fanjakana ary ny vahoaka nandray andraikitra mivantana nanala mpitondra tamin'ny toerana de aza donona fa tao anatina zay foto-kevitra izay de nambara nandeha ny assise nationale assise régionale isan-karazany non assise nationale conférence régionale de anisan'ny tenenina foana de hoe ahoana nisy roany tsy iverenana amin'ny krizy ahoana nisy roany tsy iverenan'ny olona an-dalambe itsony mba tsy hatonga an'le krizy miverimberina tsony de nitapahana nandritra ny reny dinika samihafa reny hoe tsy maintsy fehezina ny filohan'ny repoblika de fehezina ny gouvernement mba tsy iopefy tsara manko ny ampatsahivana atsika n'izany tantara izany afantarantsika hoe inona moa no nahatonga ny hoe tonga amin'le haute cour de justice sy ny sisa zany any zany le débat zay tiantsika apetraka ao anatin'izay resaka izay ary zay ny tena tiako itenenina sahady ty ampiandohana mahatonga manamarina le teneniko hoe ultime combat zavatra atao ty ny antony de zao raha zay foto-kevitra nazavaiko anareo zay hoe zay ny historika raha volany ty haute cour de justice ity de dikan'izay nge zany manokatra varavarana mikotana ho an'ny mpitondra ho tsy maty manota indray manosika indray zany le vahoaka malagasy hoe rehefa tena tsy afa manoatra intsony anareo tofoka amin'ity fitondram-panjakana ity nefa tsy ananareo cour légal intsony zany tsy afaka mahita lalana intsony ahoana ny mba hanenjehana nyity mpitondra ity ao anatrehany lalàna de voatery hidina an-dalambe indray nge ny vahoaka ary zay ny tiako apetraka aminareo anatin'izao famakafakana olona zaiko zao ry pieno ajaina hoe ity mpitondra fanjakana ity ihany no hanosika
any vahoaka hidina an-dalambe amin'ny alalan'io projet de loi sur la haute cour de justice ataon'io satria tsy ahita lalana indray le mpitondra hitombo ny frustration hitombo ny alahelo de tsisy recours mihitsy hoe inona reny mba hanasazitsika ny ty mitondra fanjakana ity eo amin'ny lafin'ny lalàna de hidina an-dalambe indray ny olona ka zay ny tenenako aloha de ampitandremina de melo daholo zany rehetrarehetra izany mba tsy hiverenana tamin'ny Kristy de nisy fepetra roa goavana be ary norakety ny Lalampanorenana zay le esprit an'le 4e république zay no mahatonga antsika hiteny hoe marina fa betsaka ny azokaniny amin'io 4e république io fa misy fepetra tena goavanao ahatongavana amin'le hoe tsy maty manota ny voalohany ary ahatongavana amin'le hoe fehezina ny fahefana ny filohan'ny république fa tena diso tafahoatra loatra ka io no mahatonga azy iopefy ray aloha amin'le fepetra de ny hoe fametrahana ny asiny antemnera-pirenena ho tena solotena ny vahoaka marina ka mba hoe ho contre-pouvoir zany le ataontsika amin'ny teny malagasy hoe tsindrilenta pahefana tena izy de avy eo aminy no anendrena amin'ny prime ministre zay le article 54 malaza amintsika loatra disy fantatritsika loatra fa tsy hoe zay itiavany filohan'ny république azy zany fa famehezana ny fahefana eo ampelatana ny filohan'ny république na tonga an'le hoe asina ny 150 zay le régime semi parlementaire ka mba solotena ny vahoaka ny manendry an'izay prime ministre izay ray zay ny faharoa de ny hoe tsy maintsy apetraka ao anatin'ny fiampitaona mazava tsara de ilay romby volvolana ny haute cour de justice raha tsy zany de azo tsaraina manoloana ny haute cour constitutionnelle amin'ny filohan'ny république raha vao tsy tafapetraka io fepetra io de ao anaty Lalampanorenana ny 4e république ihany kasika ny haute cour de justice namoraina zany ny fomba fiampanganan'ny filoha zay ny antemnera-pirenena ihany no afaka manao azy raha tokony hoe ekeny ny antemnera-pirenena rototo zany tany aloha tamin'ny Lalampanorenana tany alongy de tena no asarotina mihitsy ary natao zany presque impossible zany le hoe fitorina ny filohan'ny république teo alohany ny haute cour de justice tsy nitsangana raha teo mihitsy moa le haute cour de justice fa tam'izany mbola hoe misy sénat misy antemnera-pirenena fa zao zany tena hoe le solotena-bahoaka fotsiny de fa afaka manao an'izay fiampangana ny filoha izay ny mpiambana ao anaty gouvernement de ny atsasa-manila ny député ny mepangazy ary tany aloha tany de ny 2/3 zany na ny roapahatelon'ny député de ny roapahatelon'ny sénateur no afaka manao an'le fiampangana fa ankehitriny zany dia ny atsasa-manila ny député de efa afaka manao an'izany ny ataontsika hoe ny lehibe ny androm-panjakana samy hafa kosa de ny procureur général de la cour suprême no afaka manintsika azy ireo anaty Lalampanorenana izany fa efa nofaritany Lalampanorenana ihany koa ny hoe mpikambana ao amin'ny androm-panjakana ary mazava ny voalazany andiny fa di 135 dimy amby telopolo amby zato ny Lalampanorenana manana lay antsony hoe plénitude de juridiction ny haute cour constitutionnelle zany hoe manana fahefana feno sy tanteraka hitsara ny haute cour de justice ary mazava ihany koa voalazany andiny fa enina amby telopolo amby zato amin'ny andalana farany dernière alinéa fa hoe ny fandaminana sy ny paikarahana manoloana ny fitsarana avo haute cour de justice de ferany lalàna fehizoro foto-kevitra daholo zany azavaiko anareo zany fa rehefa zoina amin'izay ty volavolan-dalàna ny haute cour de justice ity de tsy misy an'izany mihitsy ao anatiny raha tokony fandaminana ny haute cour de justice sy ny paikarahana fotsiny sisy no ferany lalàna fehizoro de akory ny agagan'ny tena fa mametraka rafitra vaovao sy paikady vaovao tsy voafaritry ny Lalampanorenana ity volavolan-dalàna tina metrahana ny haute cour de justice ity zany hoe mivoaka n'le cadre n'le Lalampanorenana mihitsy zay mahatonga na amin'ny teny anareo hoe fanitsakitsahana be vava Lalampanorenana raha lany ty projet de loi ty satria raha ny tokony ho izy de mipaika zany hoe le paikady eloka samihafa zany manomboka any amin'le fiampangana mise en accusation ka hatramin'ny famoahana ny didiny haute cour de justice no faritana zay ny tokony atao lalàna zay ary zay ny tokony hoentiny oniviny antemnera-pirenena hoe sans voalazanyty constitution ty ka de ataotsika zany sur le plan purement concret zany hoe ahoana moa zany zavatra azo sapetana am'izay manao an'izao de manao an'izao de manao an'izao zany hoe zay no ma hoe loi de procédure nyty projet de loi ny haute cour de justice ity loi de procédure zany de hoe lalàna mifemy paipaikady samihafa zany ao anatin'le izy ny problème nefa ny am'ty lalàna fehizoro ty am'ty volavolan-dalàna izay atolotra eo aniviny antemnera-pirenena hoe olanina amin'ny 20 décembre ity
tsisy andreo fepetra meloa reo dia zavatra hafa mihitsy zany ny tian'ilay lalàna volavolan-dalàna ho atao fa tsy lay voalaza ny lalampanorenana. Nahoana moa mahatonga antsika amin'ny tena zany? Voalohany aloha zany le hoe mise en accusation na fiampangana izay nazavaiko anareo teo, io fahefan'io tedaviny ty volavolan-dalàna tia natolotra eny amin'ny antemnera-pirenena ity ho fehezina. Zany hoe tsotra be nge le mise en accusation misy zao ohatra solombavam-bahoaka te hitory, na misy olo tsotra za hitoky iza nifidy an'io président de la république io, zany hoe nametraka andreo tompona ndraiky mpanjakandreo amin'ny toerany de te hitory ako, de zay finiavako hitory zay zany napetraky le lalampanorenana fa ny antemnera-pirenena manao an'izay mise en accusation izay. Fa ny zavatra hita zany de namoronana paika isan-karazany tsy ahafahan'ny solombavam-bahoaka mampiasa an'le fahefana mise en accusation, tahaka ny hoe mila fanangonana fametrahana soni aloha de fanangonana soni ohatra ny hoe karazana caution morale, fametrahana commission des requêtes, fametrahana commission dingana maro be compliqué-na zany, asarotina zany, zay vao tonga any am'le mise en accusation. Inona nefa natao hoe mise en accusation? Tsara aloha na nazavantsika an'izay, ny atao hoe mise en accusation dia fiampangana, fandraisana fanapahan-kevitra zany ao anatin'ny paikadeloka na ny procédure pénale, zay mandefa ny olona anankiray manoloana ny fitsarana adeloka mahefa hitsara azy no ny eloka izay anenjehana azy. Raha ohatra hoe mandeha eny amin'ny tribunal tsika de manazava kely anareo zany tena paikady kely, cour de procédure pénale kely vetivetika fotsiny zany ao anatin'le izy. Ohatra zany zao hoe amin'ny adeloka tsotra zany dia le antsona amin'ny teny veny hoe citation directe eny anivon'ny fampanoavana no manatanteraka azy. Fa raha adeloka bevava de mpitsara mpanao famotorana no mamoaka an'izany didy zany hoe mise en accusation an'ity olona ity zany. Zany hoe efa vita zany ny famotorana, ka mba tsy atongavana mihitsy amin'izay mise en accusation zay de namorona fepetra hafa zay tsy voalaza ny lalampanorenana ny gouvernement. Mazava fa tsy mifanaraka amin'ny lalampanorenana zany satria fandaminana notre cour de justice sy mipaika-rana manoloana azy zay ny tokony ho natao, fa tsy misy hoe mamorona fikafika isan-karazany tsy atongavana mihitsy any amin'le mise en accusation. Ray zany zay aloha. Zany hoe ratsorina efa voalaza ny lalampanorenana hoe izy hafa mipikambana ao anatin'ny notre cour de justice io zany, de ny tokony atao amin'izany zany de mamaritra fotsiny lalàna hoe ahoana ny fandaminana anatin'ny notre cour de justice, ahoana ny fomba fiasany, ary mipaikady arahana manoloana azy, zany hoe ny fepetra arahana raha misy manam-pahefana tonga hotsarana eo aminy ohatra, fa tsy hoe ny fomba andeha hitoriana le manam-pahefana mihitsy ny lasa no asarotina faran'izay aingana. Fa le izy zany ny tokony natao tao anatin'le le volavolan-dalàna ty hoe momba ny haute cour de justice de le concret to le paikapaikady concret zany hoe bon misy mpitsara tonga ty eto anoloan'ny fitsara eto anoloan'ny haute cour de justice ahoana natao an'io, misy mpitondra tonga ty eto anoloan'ny haute cour de justice ahoana natao an'io. Zay zavatra zay nefany natao le atongavana any am'le mpitondra ho tsarainy eo anoloan'ny haute cour de justice mihitsy ny faran'izay nasarotiny volavolan-dalàna kasika ny haute cour de justice zay resahantsika io. De izay le teneniko anareo teo hoe atao mihitsy zany zay tsy ahafahan'le antemnera-pirenena mepanga mihitsy andreo manam-pahefana ireo. Zay le tsy mifanaraka amin'ny lalampanorenana satria mitsapaka amin'ny fahefan'ny antemnera-pirenena. Any amin'ny antemnera-pirenena zany resaka mise en accusation fa ny ao amin'ny haute cour de justice de tsotra fotsiny ihany hoe tonga le olona ho tsaraina de ahoana ny fomba atao amin'ny fitsarana an'io. Zay le zavatra tokony izy, fa ity zany ny tena manahirana ao anatin'le izy zany amin'ity raharaha ty de hoe atao mihitsiny zany izay tsy ataotsika zany hoe atao mihitsy zany zay tsy atongavany lay fitsarana aloha atao mihitsy zany zay tsy atongavany lay fitoriana mise en accusation hiabotira zany mandrapa tonga le olona hoentina eny anivon'ny haute cour de justice. Ny atao hoe loi de procédure dia paika tokony arahana, zay ma-loi de procédure azy manomboka mifanenjehana ny eloka anankiray ka hatrany amin'ny fitsarana azy mihitsy. Mazava nefa fa ny antemnera-pirenena manao mise en accusation na ny fiampangana dia
ny votoatiny ty lalàna mikasika anao haute cour de justice ity zany de mandrakitra n'izay le teniniko anareo zao hoe ny fond na ny fotony de fa nofaritany Lalampanorenana. Tsy misy mihitsy filazana ao anaty Lalampanorenana hoe misy rafitra hafa miditra ao anatin'ny fiampangana fa tena natokana ho an'ny any amin'ny era-pirenena irery zany. Zay le teniniko ny fond na ny fototra zany. Efa napetraky ny Lalampanorenana io, tsy misy zavatra dikevitra ndray io hoe ndao ndray hovaina le fond napetraky ny en constitution. Natokana ho an'ny any amin'ny era-pirenena ozy le mise en accusation. Asa raha azosika tsara zany tiako teneniny zany. Fa ny votoatiny le ataotsika zany hoe paika tokony arahana manomboka any amin'ny fiampangana. Zany hoe vita le fiampangana mise en accusation, mandrava tonga any amin'ny fitsarana, zay ny tokony faritany le lalàna. De zao ny zavatra mahagaga ray lo voalohany indrindra, efa miditra amin'ny fotony zany tsika io miditra amin'ny fond zany tsika io. Votoatiny mahagaga fa indroa taona aloha mandany ny fiampangana eny anivony any amin'ny era-pirenena. Indroa taona zany hoe atao zay fasarotana zany faran'izay tratra. Tsy mifanaraka amin'ny Lalampanorenana zany satria fa mazava tsara ngeny ao anaty Lalampanorenana ndray mandeha ihany latsabato andanina ny fiampangana. Ny fametrahana latsabato indroa taona zany de nanampy fepetra indray zay tsy voalaza ny Lalampanorenana, mandika Lalampanorenana zay. Mazava nefa natao hoe mise en accusation amin'ny fampiangana hoy de ny fandefasana voapanga iray manoloana ny fitsarana maefa hitsara azy. Zany hoe efa nandalo famitorana zany le olona. Le mise en accusation zany de ohatrany efa censé nisy famitorana mikasika an'le olona, noho izany de Lalampanorenana efa mameny any amin'ny era-pirenena fa efa nanao ny fiampangana. Zany hoe manao ny asa tsara mpanao famitorana. Zay nge ohatrany hoe razoina mazava zany de ohatrany hoe ny amin'ny era-pirenena ny chambre d'accusation. Raha ataoko am'le adeliko tsotra le resaka hoe fitsarana tsotra eny amin'ny tribunal ny resako anareo zany de ohatran'izao, ohatrany hoe lasa ny amin'ny era-pirenena na isika vahoaka nanao famitorana zany nitarika anakany amin'ny fitorinan'ny olona anankiray de le amin'ny era-pirenena nanao mise en accusation melohan'iny zany de ohatrany hoe tsika zany nanao juge d'instruction, tsika zany nanao parquet, tsika zany nanao famitorana. Zay zany le izy. Fa matoa zany le izy efa mise en accusation voté eny anivony amin'ny era-pirenena hoentiny ao anatrihan'ny haute cour de justice. Olona efa vita famitorana zany olona io fitsarana no ataon'ny haute cour de justice. Zay ny foto-kevitra napetraky le Lalampanorenana aloha e. Zany hoe rehefa vita le famitorana de nanapa-kevitra ny amin'ny era-pirenena raha tokony atao ny fampiangana ny filoha na ny minisitra anankiray. Tsotra ny antony mahatonga an'izany de aza donona fa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy angeny didy avoaka ny fitsarana. Raha matsikatra andreo didy rehetrarehetra mivoaka amin'ny fitsarana io de hoe au nom du peuple malgache, au nom du peuple malgache. Zany hoe ny vahoaka malagasy ny tsara ny olona anankiray amin'ny masolotena ny vahoaka ny amin'ny era-pirenena zany de misolotena de ny amin'ny era-pirenena no mahafaka mepanga ny manam-pahefana anankiray. Principe tsotra be le izy. Arak'izany tsy mifanaraka amin'ny Lalampanorenana mihitsy ny fitakiana fifidianana indroa taona hiampangana ny filoha ny minisitra anankiray. Fa mifempangana de ndray mandeha ihany fa tsisy indroa zany mihitsy, tsisy Lalampanorenana. Asana juriste zany namorona ny fiampangana indroa io. Fa zay le hoe compliqué na le izy zany ao anatin'le izy ary de mazava tokoa hoe anatina condition favorable am'le mpitondra zany nataony. Kasika ny fitoriana ndray le fanangona tsoni de sa tapatapatsinahy ianao no manongo tena menatra de miondrika. Le fitoriana ny resaka eto mila sy ny maheriny 500 ny voazo apetraka ny fitoriana. Ary olom-boafidy 500 aloha maire, 50 député, 30 sénateur, mila olona 500 manango tsini ony. Zay voazo apetraka le fitoriana. Io zany le natsondry zareo hoe caution morale. Zany hoe filazana fa mendrika hitory tokoa zany olona anankiray io ary azo ekena fa tokony hitory izy. Zao zany mody fitaka ao anatin'le izy ary zay ny tiako tenenina anareo. Akoatra ny amin'ny era-pirenena zany de mody napetrany zany hoe ny olon-tsotra ihany koa zay manana kara-pifidianana de afaka mitory. Fa iza moa ny ahafahan'ny olon-tsotra manangona soniana be ny tanàna 500. Iza ny be ny tanàna anaiky anao soni hoe hampangana ny président de la république na ministre anankiray. Ko
fotsiny ororo rapitsy de fa tratra mesure sanction administrative hoe tonga de suspendu ianao be ny tanàna iza be ny tanàna ho sary raha izay aiza no impossible an'izany techniquement hoe andeha anao hitety maire misy dimanjato commune dimanjato zany ny tetezonao manerana na Madagasikara vo afaka hitory ianao ary ny tena zava-doza ao anatin'le izy de ity fantatra ve eto amintsika makatahotra zay angeno hoe raha ty le fipetra hoe mamela manangotsy ny itindray zany ataon'le mpitondra mihitsy zany hoe manao fa zay tianareo atao hoe fa tsy azonareo toriny izay fa faran'izay asarotana eto ambonin'ny tany fafahana mitory anay zao ary ny fanamarihana mba tiatsika apetraka zany nanomboka oviana moa zany ny peno ajaina mba valionareo le fantaniniko raha afaka voavalonareo raha azonareo valiana manomboka oviana moa zany mila fepetra hoe tsy maintsy misy olona miantoka fa afaka mitory ianao raha misy fahavazana mahazo anao vaky ve ohatra ny tranonao misy nandroba ve zany ny fanananao satria mitovy amin'izany hoe fananatsika ty fananam-pirenena ty misy nandroba zany ny fanananao na vaky ny tranonao de hoe dany aloha ianao manangona sinian'ny lehibe amin'ny fokotany maire ny olona mipetraka manodidina anao dia amin'izay ianao vo afaka mitory nefa ny tranonao no misy namaky mitovy tsisy valaka amin'izany le tediavin'zareo atao amin'ny haute cour de justice marina mihitsy zany hoe raha ny tena mana maninona keny tsy nampiana soni hoe mila mahazo chef fokotany arivo ihany koa aloha 580 signature hono ny tediavin'zareo tsika zany te ametraka fantaniny ary maninona ngara mba natao hoe nampiana 1000 chef fokotany ihany koa rehefa tena compliqué de autant aller jusqu'au bout an'le comme le fanasarotany faharoa zay zava-dehibe ihany koa tsy voafaritra ao anatin'ny Lalampanorenana mikasika an'izany resaka hoe mila manangotsy ny izany vo afaka manao mise en accusation na afaka mitory mbola tsy mise en accusation akory hoe mise en accusation mbola fiampangana fa le mbola fitoriana akory azy de fa sara tsy misy an'izany ao anatin'ny Lalampanorenana zay ny teneniko anareo tena violation grave ary tena intolérable tsy azo ekena intsony amin'ny resaka Lalampanorenana ity zavatra ity ny andiny faraiky amin'ny 30 anaty Lalampanorenana nge de mivaky taka izao raha tsy ahivitsika tsara ny filoha le président sodikako amin'ny teny malagasy ny filohan'ny republika dia tsy tompona andraikitra no ny zavatra natao teo amin'ny asany na teo ampanaovana ny raharaha afa-tsy amin'ny famadiana tanyrazana ambony haute trahison fandikana bevavana fandikana miverimberina ny Lalampanorenana violation grave et répétée de la constitution na koa ny fanaovana antsirambina ny andraikiny ka hita miariary fa tsy mifanaraka amin'izay fisahanana ny asa amin'ny mafiloha zay manifestement incompatible ozy izy amin'le asa ma-président azy zany zay voalazan'ny andininy faraiky amin'ny 30 de toy izany le andininy ny anteminiram-pirenena no afaka mepangazy amin'ny alalan'ny latsabato atao ampabe maso ary laniny ny 2/3 na ny 2/3 mpikambana ao aminy azo tsaraina eo anolohan'ny fitsarana avo izy ny fiampangana de mety afara amin'ny fanalana azy amin'ny toerany zany hoe zay le hoe déchéance zany ny filohan'ny republika voalaza n'io Lalampanorenana io singanina manokana ity andalana ity zay milaza hoe ny anteminiram-pirenena no afaka miampangazy amin'ny alalan'ny latsabato atao ampabe maso ary laniny ny 2/3 mpikambana ao aminy mazava zany voalaza n'io andininy io ny anteminiram-pirenena no nomeny Lalampanorenana fahefana hiampanga amin'ny filohan'ny republika tsisy rafitra hafa zany afaka tokony manao azy hoe dina moa ty izy teo citoyen nanana carte électorale le inone mila manangotsy ny ary tsy nisy an'izany ao anaty Lalampanorenana mazava ho azy nge zany fa amin'ny alalan'le antsona amin'ny teny veny proposition de résolution de mise en accusation na volavolakevitra hiampangana amin'ny filohan'ny republika na mpikambana ao anatin'ny gouvernementa no engany mipaika mety atongavana amin'ny fiampangana na le mise en accusation teneniko anareo teo zany hoe ohatra ny manao proposition solombavam-bahoaka zany tahaka ny tolo-kevitra rehetra miainga amin'ny député zany tsy misy fipetra hafa tokony arahana hafa afa-tsy zay voalaza ny Lalampanorenana ihany sy mifitsipika anaty Lalampanorenana ny fametrahana zany hoe tsy maintsy misy sony dimanjato 20 zay vo azo apetraka ny fitoriana amin'ny filoha de tetika entina hifehezana n'le fahefan'le solombavam-bahoaka hiampanga ny filoha na mpikambana ao anaty gouvernement tsy mifanaraka amin'ny Lalampanorenana izany fepetra izany
satria mamorona zavatra tsy nylazay lalampanorenana nahoana ke no api io lalampanorenana io tsy mila apina tsy misy analana fa ny mahatonga lalampanorenana hoe loi organique na ino moa zany lalàna fehizoro manao anjary de resaka le ohatrany de ohatrany application zany ohatrany manao lalàna anankiray anao de mamorona décret d'application tsy afaka mifanohitra am'le lalàna ampiariny mihitsiny de zany hoe le loi organique zany lalàna fehizoro anatanterahana ny voalazan'ity lalampanorenana ity de tsy afaka mamorona zavatra tsy nolazainy lalampanorenana zay de principe n'importe quel législateur ry mahay an'zany n'importe quel juriste ry mahay an'zany courna droit administratif angamba courna droit constitutionnel tamin'ny première na deuxième année angamba zany teny amin'ny université zany ve de mila apina ary zay ny tena magaga hoe ahoana zao Jean Eric Rakotoary so hoe de namoronan'olona zavatra afa tanteraka mihitsy ivelan'le lalampanorenana napidirina ao anaty loi organique censé miappliquer an'le voalazan'le constitution atana mety hoe sarotra angambany zany fa minona fa un grand Jean Eric Rakotoary so professeur de droit constitutionnel tokony comprendre an'zany oka tsy ho adino anefa misolo tenany vahoaka na filazana fa tsy maintsy mahasonian'olo mbo fidy hafa ny fitoriana entina ampangana amin'ny filoha na ministra anankiray de midika hoe mbola fehezy ny fahefana hafa zany ny fahefany ny anty amin'ny era-pirenena hiapanga tompona andraikitra zany kosa aloha de tsy fanitsakitsahana ny asin'le anty amin'ny era-pirenena no fitsabana mivantana am'le fahefany ny anty amin'ny era-pirenena fandikana ny hoe principe na séparation de pouvoir nahoana io anty amin'ny era-pirenena ny fahefana faratampony amina hoe ma représentation nationale azy ko maninona ny mbola hoe tsy ho ampiny anty amin'ny era-pirenena miaccusé fa hoe tanandray mbola makasoniana olom-boafidy inona moa izy teo maire 500 olona bebe ny tanàna dreny hoe sénateur 3 akoatra ny député 10 ary tsy misy hoa aza mamorona zavatra fa hoe ny olo-tsotra koa afaka mitory fa rehefa ny anty amin'ny era-pirenena afaka mitory de ny anty amin'ny era-pirenena de mety hiteny ngamitsika ko za kosa zany mba te tory ny président de la république de ahoana zay ngely hoe manantona ny député izy de ny député ny mitondra n'le proposition de mise en accusation andraikitry ny solom-bavambahoaka io fa tsy misy olo-kafa afaka manao an'izany hoe andeha manantona any amin'ny haute cour de justice tsy afaka manao saisine ny haute cour de justice tsy zay le mise en accusation teneniko anareo zay ataony solom-bavambahoaka zany hoe fean'izay tengo zay amin'ny mahafahefana amin'ny solotena ny vahoaka azy mivantana de afaka mepangavy hatrany ny filoana ny mpiambana ao anatin'ny gouvernement ny anty amin'ny era-pirenena fa nodika fitsabana amin'ny fahefany le anty amin'ny era-pirenena ny filazana fa tsy maintsy mahasony mahery ny 10 hoe 7 ny fitirina ray vao azo raisina indrindra moa ny avany amin'ny ohatrany hoe manam-pahefana hafa zany ary zao tsy voatery miandro fitoriana ihany koa nge solom-bavambahoaka vao afaka manao an'le accusation satria oka tsy adino fa voalaza ny 7 anaty lalampanorenana ny anty amin'ny era-pirenena sy ny anty amin'ny era-olona ny mamaritra ny anty amin'ny era zany hoe mamaritra amin'ny parlement izy ny mandany lalàna sy manara-maso ny asany gouvernement ary ny fanaovana tombana ny politika mpanjakana ko raha atao anatin'ny asany fanaraha-maso ny gouvernement sy ny fanaovana ny tombanezaka notrany hoe mahita tsy fanarahan-dalàna zany le solom-bavambahoaka de tsy maintsy miantso ny pirenena ve zany izy hitory avy eo de tsy maintsy mahangona sony 10 ve zany izy vao averiny eny amin'ny anty amin'ny era-pirenena indray le raharaha zay vao alefa amin'ny fiampangana non amin'ny mampanara-maso contrôle du gouvernement an'le anty amin'ny era-pirenena de rehefa misy zavatra hitany hoe ohatra ny tsy manara-dalàna ty ministre ty président de la république ity ka de hotoriko de mbetrentsika nge maridicule an'zany mbola mandeha indray izy miverina any amina olo-pirenena aloha hoe ndao hitory de ndao anangona siniana olona ndao anangona siniana olona 10 ndao anangona siniana sénateur nefa le anty amin'ny era-pirenena censé hoe organe de contrôle an'ilay gouvernement de rehefa vita zany fa lasa zany le anty amin'ny era-pirenena de mandeha mampanangotsy ny olona indray de zay vao miverina ty amin'ny anty amin'ny zay vao miverina manao an'le accusation tena tsy mety zany sady oka nge tsy adino hoe fa efa mivon'ny faritana atao anatin'le règlement intérieur ny assemblée nationale nge mikasika ny dingana rahana amin'ny résolution de mise en accusation io ary efa voalaza ny haute cour constitutionnelle fa mifanaraka amin'ny lalampanorenana ary zareo ihany namorona an'io le hoe le règlement intérieur tsy nety oy natonga andreny fanonganana ny bromatra teo aloha reny aza donona fa tantara nisy zany
de natao io règlement intérieur fahatany io ilana tsiny amin'ny fitenenana de io no valideny anty amin'ny haute cour constitutionnelle fa tena izy manaraka lalampanorenana de atsahoary io fa manaraka lalampanorenana ao anatiny andininy fa 207 article fito sy roanjato nio règlement intérieur io de mivaky tahaka an'izao ndrasy vakiko aminareo amin'ny teny vahiny azahoanareo azy tsara. Le président de la République peut être mis en accusation devant la haute cour de justice par l'Assemblée nationale pour les actes définis par les dispositions de l'article 131 de la Constitution. La majorité de 2/3 des membres de l'Assemblée nationale est à cet égard requise. Le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et le président de la Haute Cour constitutionnelle peuvent eux aussi, pour les actes déterminés par les dispositions de l'article 133 de la Constitution et à l'initiative du procureur général près de la Cour suprême, être mis en accusation devant la Haute Cour de justice par un vote, tu es deux votes, on a plusieurs, enfin un vote de la seule Assemblée nationale, au scrutin public et à la majorité absolue de ses membres. Ano ny atsasa manilany tena izy ny mpikambana ao anatiny. Ny raha dikako amin'ny teny malagasy sosotra de filohan'ny republika de azo ampangaina eo anoloan'ny haute cour de justice fitsarana avo fiampangana ataony anty amin'ny era-pirenena araka ny voalaza ny andininy fa raiky amin'ny 30 Lalampanorenana. Ny roa pahatelo mpikambana ao anatin'ny anty amin'ny era-pirenena no tsy maintsy manao an'izany fiampangana izany. Ny filohan'ny anty amin'ny era-pirenena, filohan'ny anty amin'ny eran-doholona, ny premier ministre, ny mpikambana hafa ao anaty gouvernementa ary ny filohan'ny haute cour constitutionnelle dia afaka araka ny voalaza ny andininy fa telo amin'ny 30 ny Lalampanorenana ary miainga amin'ny fepetra raisiny procureur général eo anivon'ny cour suprême afaka azo ampangaina ihany koa eo anoloan'ny haute cour de justice amin'ny alalan'ny fifidianana tokana tompoko ataony anty amin'ny era-pirenena irery fa tsy misy Sénat fifidianana azony be sy maro atrehana scrutin public ary tsy maintsy lanin'ny antsasamanilany mpikambana eo anivony anty amin'ny era-pirenena. De mbola toizako raha izay andininy fa 700 ao anatin'ny règlement intérieur ny Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale prononce d'office l'irrecevabilité des propositions de résolution contraires aux dispositions de l'article précédent. Rehefa manohitra ny voalaza ny andininy fa 700 io tonga de avy hatrany miteny ny bureau ny anty amin'ny era-pirenena hoe irrecevable ty tolo-kevitra anaovanao mise en accusation ity na iampangana ity. Les propositions de résolution déclarées recevables par le bureau sont renvoyées à une commission élue spécialement à cet effet. Les députés appartenant à la haute cour de justice ne peuvent être désignés comme membres d'une telle commission. Ny volavolana résolution de mise en accusation rehefa nekeny ny haritra de alefa eo anatrehana voamera manokana mandinika an'izany. Article 209, l'Assemblée nationale statue sur le rapport de la commission spécialement créée à cet effet. Les membres de l'Assemblée appelés à participer à la poursuite, à l'instruction ou au jugement ne peuvent prendre part au vote. Si la proposition émane des membres de l'Assemblée nationale et si elle est votée, elle est transmise au président du Sénat pour information. Si le vote de l'Assemblée nationale a entraîné l'adoption définitive de la résolution portant mise en accusation, le président de l'Assemblée nationale communique celle-ci dans le plus bref délai au procureur général de la Cour suprême et donne avis de la transmission au président du Sénat. Le règlement intérieur tsara daholo mipaikady samihafa anatanterahana ny aty amin'ny partie mise en accusation zany hoe en amont zany melohan'le hitsarana an'le olona eo anatrehan'le haute cour de justice zany hoe le haute cour de justice ary mbola voamariny zay tenentsika atao anatin'ny règlement intérieur zay le haute cour de justice zany ny fepetra raisina momba azy de efa entina vita ny mise en accusation an'le olona na fiampangana an'le olona de efa entina ho tsaraina de eo amin'le fomba hitsarana an'le olona iny mandra-pivoaka ny didim-pitsarana eo no manomboka izay asa ny haute cour de justice izay tsisy idirany mihitsy zany aty amin'le procédure en amont filazana azy melo fitsarana fa manomboka amin'ny fitsarana sy navalina zany misy idirana fa natanterahana zany fitsarana izany asa raha mazava amintsika zany zany hoe mandika sy manitsaka ny fahefana nomena Lalampanorenana azy mihitsy le haute cour de justice raha izay
projet de loi kasay natao izay ary mamotika an'le anteminiram-pirenena sy ny fahefany le anteminiram-pirenena anao an'le mise en accusation satria tedaviny zareo tsabahana zany any am'le fandaminana an'le mise en accusation mazava tsara zany ao anatin'izay nazavaiko andininy anankitelo mivakina ny teny frantsay izay fa misy olombavamboaka manana fahefana mametraka an'le proposition de résolution de mise en accusation tsy misy olo-kafa tsy misy hoe olo-tsotra zany tonga de andeha tory eo anatrehan'ny haute cour de justice fa tsy maintsy tsy maintsy amin'ny alalana proposition de résolution de mise en accusation zany hoe mety ho fitoriana avy amin'ny olo-tsotra zany na fikambanana na bianco ohatra na juge na ny cour de compte na ny radio na ny tsy fantatro tsy voatery atsoratra zany fa rehefa mahatsapatena ny député fa mila anaovana fanadihadiana ny tranga anankiray dia azony atao zany mangataka fandaniana résolution mahakasika an'izany raha toka hita tao anatin'ny fanadihadiana fa mety misy eloka nataon'ny mpitondra dia afaka mangataka ny fampangana ny député dia anjarany 2/3 ny mandany an'izany zany hoe manao proposition de résolution de mise en accusation député anankiray mety avy amin'ny olo-tsotro io zany mety avy amina juge mety avy amin'ny bianco mahita hoe bon nandika lalàna ty président de la république ty zay amin'ny majuge anay zay avy amina bianco anay nahita an'izay ny député foana rehefa avy eo no manao alala lay antsona hoe projet de résolution de mise en accusation io anivony anteminiram-pirenena dia ny anteminiram-pirenena no manao le procédure de mise en accusation amin'ny alalan'ny vote na fandaniana fifidianana roapahatelona dia zay voatolotra eny amin'ny haute cour de justice sady na ahoana dia tena fanaovana tsintsinany anteminiram-pirenena sy fitsabahana amin'le asa le olom-boafidy mihitsy zany fitsabahan'ny olom-boafidy hafa zany amin'le fahefan'le olom-boafidy eo amin'ny anteminiram-pirenena ary manambany ny mahasolotena ny vahoaka n'le anteminiram-pirenena zay le manahirana antsika to hoe mibe ny tanàna sy ny sénateur zany ve no andeha ife an'le député tsy mifanaraka amin'le foto-kevy be voalaza n'le préambule ny constitution ne zany sy ny article 6 article fahenina ao anatin'ny constitution mandika mihitsy an'le préambule sy le article 6 ny constitution io hoe fitakina soni karazana caution morale io antokara morale io ny préambule dia mivaky takan'izao fananganana fanjakana tandalana izay ahatonga ny mpitondra sy ny entina samy voafe amin'ny fitsipy-dalàna mitovy eo ambany ny fanaraha-maso ny fitsarana mahaleo tena ny mpitondra sy ny entina samy voafe amin'ny fitsipy-dalàna mitovy zay ny préambule ary ny andininy fahenina dia hoe ny lalàna dia maneho ny safidim-bahoaka mitovy ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna na izy natao iarovana na izy natao andidy na izy natao amaizana mitovy zo ny olona rehetra eo anatrehan'ny fitsarana eo anatrehan'ny lalàna zany hoe samy manana fahalalana fototra arovan'ny lalàna ary tsy misy fanavakavahana na amin'ny malahy na amin'ny mahavavy na amin'ny faripahalalàna na amin'ny fiarim-piainana na ny fiaviana na ny finoana na ny tsy fitovizan-kevitra zany mitovy ny olona rehetra nefa raha ty lalàna ity dia ohatrany hoe mametraka zany fa samy hafa daholo ny olona rehetrarehetra ao anatiny io lalàna io misy kategoriana olona ndray zany Lalampanorenana nge dia tsy mametraka mihitsy hoe ny olo-pirenena ohatrany misy olo-pirenena zany ambony noho ny olo-pirenena hafa dia le mpitondra io ny mpitondra dia olo-pirenena mitovy amin'ny olo-pirenena rehetra fa tsy hoe olo-pirenena ambony na olo-pirenena hafa tanteraka atsaraina manoloana ny fitsarana izy fa zay le hoe fitsarana manokana ny haute cour de justice mifiloha ihany misy karazana eloka tsy mahatompona ndraikitra azy akoatran'le haute trahison manquement à ses devoirs du président na ny hoe tsy fanajana goavana grave na répété an'le constitution miverimberina fa manam-pahefana hafa kosa tahaka ny ministra dia tompona ndraikitra amin'ny eloka rehetra izay vitana zany hoe ny fitakiana sonian'le olom-boafidy zany amin'ny fitoriana ataon'ny olo-pirenena ray amin'ny ministra na lehibe anandrom-panjakana dia midika fa tsy tahaka ny olo-pirenena rehetra mpitondra ka natoriana azy izy dia tsy maintsy misy manam-pahefana miantoka n'izay fitoriana izay ohatrany hoe mametraka anazy zany hoe zalalatiana dia hafa noho ny ministra ka raha ohatra zany toky hitory anahako tsy mila caution morale fa manino toky rehefa hitory ministra dia mila caution morale fa nga io ministra io hafa noho tsika mitovy amintsika io piasantsika azy io tena piasantsika mihitsy io ministra io zoany olo-pirenena ny mametraka fitoriana raha everina fa misy zoany voatotoany ary mazava ny voalaza ny andiny fahatelo ambin'ny folo Lalampanorenana ny lalàna dia miantoka ny zo hitady ny rariny sy ny hitsy no an'olona rehetra
ary tsy vato misakana n'izany velively ny tsy fahampiny ny fidiram-bola ao aminy kelikely vola zany mahantrahantra na olo-tsotra tsy manam-pahefana de hoe tsy afaka hitory tsy atompoko ny lalàna de miantoka ny zo hitady ny rariny sy ny tsy no hoan'ny olona rehetra tsy akanavaka ny privilège de juridiction na ny fitsarana manokana izay nomeny lalampanorenana andreo manam-pahefana de tsy fiarovana amin'ny hoe mety ho fitorinana azy na fanenjehana azy ireo manoloana ny fitsarana raha manao eloka na privilège de poursuite zany fa manjary lasa ohatrany hoe mena tombony manokana privilège de juridiction no nomenana azy fa tsy hoe privilège de poursuite ohatrany hoe mena tombony manokana mihitsy izy zany tsy azo enjehana zany any zany le problème atsika mariana ihany koa toy izako ihany le fanazavany raha voalany le fiampangana de efa alefany amin'ny haute cour de justice ilay mpitondra ho tsaraina mahatonga zany tonga am'izay ny antemirapirenena de efa nisy zany any fanadiadina nataony satria tahaka ny hoe sosikevitra rehetra na tolo-dalàna apetraka eo anivony antemirapirenena de efa nandalo asam-bomery zany efa nisy koa mifandalinana natao ary indrindra moa zany latsabaty 2/3 na roa-pahatelo kanefa ny roa-pahatelo ny solotena malagasy ve ny mampangany filoha na ministra de mbola misy azo heverina ndray ve hoe antony tsy hafahana manatanteraka an'izany inona mbola zavatra mavesatra noho ny hoe accusation na 2/3 na député mikasika ny mpitondra anankiray ary tsy azo adonona ihany koa ne fa ny haute cour constitutionnelle rery ihany no any nomeny vahoaka lalana hitsirika ny fanapahan-kevitra no raisiny ny antemirapirenena fa tsy misy hoe mbola mahazo caution ana sénateur maire sy ny sisa zany ndray raha ny tokony ho izy tsy misy rafitra tokony mbola andinika hoe ara-dalàna satria ny fanapahan-kevitra ny laniny vahoaka amin'ny alalan'ny solotenany de ny antemirapirenena satria tsisy rafitra amboniny vahoaka nge ary ny lalàna no antsoina hoe volonté de l'expression générale asa tonoana zay misy teboka anankiray koa tiako mba fampiresana aminareo de le hoe commission de requête sy ny médiature zay nambarany eo anatiny volavolan-dalàna ihany koa rehefa vita hono zany le sonia de ty rafitra hoe commission d'enquête ty indray zany mijery raha hoe azo raisina le fitondrana le fitoriana aberration scandaleuse satria reo olona tsaraina indray zany tompoko no hijery raha azo raisina ny fitoriana azy na tsy satria misy solotena ny filoha ny premier ministre ny HCJ ny Sénat ny assemblée ny juge sy ny parti indray zany eto atao anatin'le commission de io zany mandinika hoe azo raisina sa tsy le fitoriana koinona zany fa tsy le juge ihany ny parti zany hoe le olona toriana indray zany mijery hoe azo raisina sa tsy ty fitoriana tyko ahoana izy nanaiky ano tonga de efa tsy azo raisina nge zany mazava ihany koa nefa nyvoalazany lalampandrena fa ny antemirapirenena irery ihany mepanga ny filoha na ireo manam-pahefana ka lefa ho tsaraina manoloana ny haute cour de justice dikan'izay de mifametrahana an'le commission eritreretina atao anatin'ity haute cour de justice ity le projet de loi ty de midika fa manampy rafitra tsy voalaza lalampanorenana indray amin'ny fandaniana an'le fiampangana ny filoha sy ireo manam-pahefana hafa ity volavolan-dalàna ty rafitra zay ratsona de isivana ny fitoriana azo raisina sy ny tsy azo raisina de alefa hodiniany antemirapirenena matoa nefa tsy voalaza lalampanorenana zany de tsy tokony atao zany satria zay le teneniko anareo hoe ny olona hotoriana ihany ve ny andeha jery hoe azo raisina sa tsy azo raisina le fitoriana azy mazava oatra fa ataony tsy azo raisina mandrakariva iny ary manam-pirofan'izany ihany koa ngeny hoe tsy fidiran'ny Sénat amin'le fanenjehana andreo manam-pahefana fa mifidy solotena fotsiny amin'ny mpikambana ao anatin'ny haute cour de justice izy ny fitakiana zany fa misy sonian'ny sénateur tsy maintsy fenoana na sénateur mpikambana ao amin'ilay commission de famoronana paika tsy voalaza lalampanorenana ary aberrant araka ny filazako anareo teo satria ao ka tsy adonoina fa ny mpanao lalàna ne de tsy afaka hanampy toe zavatra ireo anaty lalampanorenany le législateur ne peut pas ajouter une matière à la constitution fa zay efa voalaza ao de voalaza ao ary ny fahatelo moa zany zay hita de hoe raha ity lalàna ity zany de tsy mba misy mampatahotra an'le mpitondra fanjakana mihitsy hoe de tsy hanao an'ity eloka anankiray ty fa matahotra sao de ho enjehan'ny lalàna alohany eo anatrehany haute cour de justice very zany le caractère dissuasif an'le lalàna zany hoe manomboka zao de satria tellement sarotra
sarotra sady compliqué ny tedavana zavatra mamoetra marobe ny fahafahana mitory de onjon'le lalàna momba ny haute cour de justice zany de andravahana tiroara sisa sy mba atao mahafinaritra eo anatrehan'izao tontolo zay hitanareo fa on a voté la loi, on a mis en place la haute cour de justice napetraka iny lalàna tena volonté ny mpitondra fanjakana hiady am'izay tsy maty manota izay ary tena vonona izahay fa rehefa nijoina le izy faran'izay sarotra voire impossible ny afahana mitory eo anatrehan'le haute cour de justice noho izay complication maro be napetraka izay de sarotra mihitsiny zany tsy tanteraka mihitsy zany ary satria sarotra loatra le izy mba tsy ilazana hoe impossible hoy de tsy misy matahotra intsony ny mpitondra fanjakana reo satria nahitory ary mbola sarotra be vao tonga any amin'ny fitoriana na ny fiampangana fotsiny ara de sarotra maika moa zany fa fitoriana ndao daholo ianao tsy maty manota ranga ndao daholo ianao tsy maty manota fa tsisy caractère dissuasif atsony lalàna nge natao apatahotra ihany koa fa azadonony hoe misy an'ity lalàna ty raha ohatra ianao mandiky mangalatra de voasazany lalàna migadra ohatran'izao de zay no mampatahotra ny olona tsy angalarany raha ohatra ianao ka andeha anao amono olona de ozy ny lalàna hoe gadra mandra-pahafatanao ianao raha mamono olona raha préméditation de ohatran'izao réclusion perpétuité criminelle à perpétuité de mitahotra ao an'izay hoe tsy anana fahalalana tsony zany fa higadra zay no mahatonga anao tsy manaraka tsy manao an'le acte criminel tsy manao an'le hoe andeha amono olona sy ny sisa zany hoe ny lalàna io tsy natao anasaziana fotsiny fa natao i-prévenir ihany koa io am'izay macaractère dissuasif zay hoe natao zany izy hametra de ny meloa hoe aza manao eloka nareo mba tsy isiny ty fanasazina nareo ty fa raha ty lalàna nataony haute cour de justice ty tsisy maty manota itsona eo amin'ny fitondrantsika raha fehezina zany de sarotra tena sarotra ny fanenjehana ny mpitondra ino moa zany ny antoka fa tsy apirisika amin'ny tsy fanarahan-dalàna ty lalàna ty satria tsy azo heverina ho ary fanina itsony zany amin'ny fomba fanenjehana ny mpitondra satria tsy ho vita mihitsy ny anao an'le fanenjehana ny mpitondra raha ity lalàna ity eto am-pamaranana de mipetraka mihitsy ny zany ny fanontaniana hoe hiaro ny Lalampanorenana izay nampandaniny ve zany reo antoko lehibe eo amin'ny anteminiera-pirenena indrindra fa nipitarika azy taka ny Andry Rajoelina Ajo Andrinenarvelo Camille Vital reny nge nampandany ny Lalampanorenana ny 4e république daholo fa raha io lalàna io manko no lany tsisy antony zany nanaovana ny tolona tamin'ny 2009 zay nentina hoe hiadina amin'ny tsy maty manota ifehezana ny fanjakana tsy refesy mandidy ary ny vetivetesana sy naverimberana tamin'izany hoe ty Lalampanorenana ty ny etohana ny tsy iverenan'ny krizy eto amin'ny firenena intsony ka tsy voatery midina an-dalambe tsony ny vahoaka mba hanafainy mpitondra fa efa nomena fahefana zany reo mpisolo tena azy hitsarina izay mpitondra izay raha io lalàna io de tsisy hafa tsisy solution tsony afa-tsy midina an-dalambe indray zany zay ny ataony vahoaka apitsahatra ny didy jado nahazo azy apitsahatra tadidio angefa napidina an-dalambe ny olona tamin'ny andro markaravalimana de hoe ny fampifangarona ny aferan'ny tokoa sy ny fiainam-pirenena mialatra atao ao anatin'le hoe tsy mandoa etra tsy mandoa la douane ny asy tonga de bénéfice égal chiffre d'affaires égal bénéfice satria izy tsy miantoka an'iny de ny amezana an'izay na tonga ny olona ndao hidina alambe le retsy fa fehezany zany manomboka zao de nanao Lalampanorenana hoe mba tsy hisy an'izany tsony fa ty zany atosika mihitsy le olona hidina an-dalambe satria tsy ahita fomba tsony indray le vahoaka tsy manana recours légal indray le vahoaka hiadivana amin'le tsy maty manota sy le didijadony isan-karazany de voatery hidina an-dalambe indray zany le olona zany hoe mamorona crise vaovao ty haute cour de justice zay no mahatonga na mi-interpeller ny société civile ny mavara-penarana ny mpahay lalàna isan-karazany mitenenina amin'ity fa grave ty c'est notre ultime combat fa raha io no lany acte de décès an'izay fanjakana tan-dalàna izay tsy tan-dalàna tsony tsy hitako zay mampimenimeny ary zao no tena zava-doza ary tena zay eo anatin'ity raharaha ty fa zay nadiniko ny teny teo raha vao ny lalàna nantsony hoe loi de procédure de avy hatrany izy zany de le antsona amin'ny teny vahiny hoe d'application immédiate zany hoe tonga de ampiarina eo ny eo voalany zay ny loi de procédure ka raha ampiarina eo ny eo zany izy tsy zavatra mbola any amin'ny futur any amin'ny hoavy no tsarain'le lalàna fa zavatra efa nisy tany aloha kanefa nyty volavolan-dalàna ity de miteny hoe ity haute cour de justice ty hony rehefa lany de tsy miatra am'izay eloka mety azo anenjehana mpitondra melohany na laniny le projet de loi
melohana alan'ile lalàna fa ny aorinan'izay zany hoe atao ohatrany tsisy zay le teneniko hoe le tsy maty manota zany tena bien consacré légalement mihitsiny atao ohatrany tsisy zany ny alatra rehetrarehetra zay nitranga satria tsy azo enjehana amin'ny intsony ny mpitondra rehetra na io tsy misy hoe tam'ty république ty ihany fa na ny république tany aloha na ny transition na tamin'ina zay rehetrarehetra nanao elo ka tokony ho azo ny enjehany amin'ny alalan'ity lalàna ity de tsy azo enjehana intsony zany satria manomboka an'le mise en vigueur an'le lalàna hony a no azo enjehana zany hoe fotsina daholo zany loha atao takany tsisy zany aloha misy vola very ohatran'izao hoe nimpiritsika menimenina hoe détournement ministère zao hoe détournement tam banque zao banque centrale le misy vola roa conteneur tsy tatany Thomas inona daholo tsy menimenona atsika bois de rose ny vola teo amin'ny antemy era-pirenena 267 millions d'ariary tsy nisy zany tsy azontsika vahoaka enjehana intsony manomboka izao fa ny eloka vita manomboka izao makana kinona zany fa zavy nangalatra be nanangana trano be nanangana building be manana fiara zato amery satria za mpitondra mahazo antoka zany raha vao mipasy ty lalàna notre cour de justice ty fa ohatrany ny fotsina natao takany tsisy zany a zay le tsy maty manoty natao takany tsisy zany zay eloka rehetra nataoko tany manomboka zao tsy anao tsongo za fa nahazo trano beko za fa navita trafika na bois de rose be da be nananganako société maro be fa zay sy ny fianakaviako sy mivady amanjanako manao tonga any am'za fikitrikeloka efa tsy mahantra intsony tsy angalatra tsony donc tsy voaenjika intsony a tena grave be zay le teneniko anareo hoe tena miconsacré ny tsy maty mano alevina ny fanjakana tandalana atao an'le hoe RIP reste in peace ny état de droit am'ty lalàna izay napetraka ity tena grave le izy tena grave aoka tsy ho diso hevitra ny maparana ny MMM VPMMM ny ARD ny mouvance ravalimana ny arakitsika sy ny sisa fa rehefa lany io lalàna io de mbola afaka ifampitana amin'ny fitondrana ihany satria ny amin'ny tokony fomba ara-dalàna eo ampelantanin'izy ireo mifeny fitondrana tsy brikana tsy opefy de ny fahefananana ny député mepanga amin'ny filoha sy ny ministra autoroute nge zany misokatra ho an'ny HVM satria afaka manao an'izay tiany atao izy manomboka izao amin'ity lalàna ity de ny vahoaka rery ihany zany no arofanina farany fa le vahoaka arofanina farany de midina an-dalambe ihany zany sisa de mandra-piavin'izay de ho levina ny tokony matanjaka ho rava ny fananam-pirenena ho enjana ny fanenjehana satria le arorika farany ohatrany hoe balizy farany zany miaro an'ireo antoky sy ny mpitarika azy ireo a io efa mpitehana amin'ny alalan'ity projet de loi ty zay tena ny problema de ity tsy mijery lavitra ty volavolan-dalàna ity fa hita hoe ny tetena fotsiny zany ny hoan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao fa ahoana zany ny amin'ny folo na ny amin'ny 7 taona ho avy zay zany ny débat goavana be tiatsika apetraka ao anatin'izay haute cour de justice izay everiko fa takatritsika everiko fa azotsika ary tena manentana atsika mitenena amin'io c'est notre ultime combat raha io no mipasy za de efa mitenanareo anjaratsika vahoaka ny fidy andreo solombavam-boaka pour la première fois oka mba ampiasaina ny fahefatsika vahoaka amin'ireo solombavam-boaka reo tenen'ireo solombavam-boaka reo andao ampiraisana ny feo avondronony ny feo midradradradrada mitenena non à ce projet de loi qui consacre l'impunité à Madagascar, non à ce projet de loi qui équivaut à un acte de décès de l'état de droit à Madagascar, non à tout ça, non à l'impunité. Zay ny mila dradradradraitsika ary na hoe kap Madagascar ty hoe andeha hanao chaîne humaine mitsangana manoherana zany nareo avaram-pianarana manoherana zany fa nanazava iny ary nanazava amin'ny antsipriana iny karaha mbola io no mipasy afaka dity koa za lalatina akory ataoko tsy hitako tsony zay hevitra akoatran'izay fa tena ultime combat ho aty zavatra ataotsika ity mifo azy nareo ny mapara mieritreritra hoe andeha hi-célébrer ny 11 décembre reo mais qu'est-ce que vous allez célébrer inona ny ankalazainareo inona no marianareo amin'ny 11 décembre eo nefa Lalampanorenana ny matimatesana nanaovana ny tolona tamin'ny 2009 ary io itsahan'olona tapindoha io de manaovanareo fety culte écuménique tout ce que vous voulez fa za tsy sola iretsy-kombakomba amin'izany raha ohatra nareo tsy mitsangana manohitra ny haute cour de justice député anareo miisa 3 au moins mbola misy 3 eo anivony any tamin'ny era-pirenena tsy mivadika voavidy vola tary amin'ny ilany tary mitsangana mitenena menimenona mampakara feo manaova fa ny okevitra madéputé anareo nareo manana fahefanana eo hevitra vorio ny vahoaka anareo azavao ny vahoaka anareo hoe misy problème be te haute cour de justice ity levez-vous, mobilisez-vous raha io ny pasy io haute cour de justice io anivony any tamin'ny era-pirenena
de namonjy zay vao tena maty ny avatsika teny amin'ny 7 février zay vao tena namonjy teny tsika nanao tolona tamin'ny 2009 ny abotisevana tamin'ny hoe nanao Lalampanorenana vaovao nametrahana an'izay hoe okany tsy maty manota fehezony fahefany mpitondra fanjakana izay fa tsy hanao zay danin'ny kibony vita tsisy ilaina anazy tsony mifoazy ary mitsangana mitenena ianareo ferritiny combat ho an'ny olona rehetrarehetra zay mbola mahafantatra fa manana asany zany fanjakana tandalana izany zay nytiako nampitaina ary tsy adalako namony tena zany nanokana fotoana mihitsy nitondrana anareo an'izay famakafakana lava izay fa zay grande ligne izay tokony atsapahany rehetra fa zava-doza mitatao eo ambony lohantsika ny haute cour de justice lay projet de loi sur la haute cour de justice raha lany eo anivony anteminera-pirenena ary mipira de izao ny anteminera-pirenena aloha ray zay zany ny tena hoe ilaina hitan'ny olona zao manko le izy zay farany tsara zavaiko anareo ihany zay alohan'ny andraisantsika ny ansontarbe ny anteminera-pirenena afaka mety tsy mandany an'io zay ny an'ny tenaina sy anetanana andriajo andrenanarivelo Camille Vital Andra Joel Jean-Louis Robinson tena ataovy mihitsy menace de déchéance mihitsy zay député mandany an'io fa mamono an'le firenena io pour la première fois mba aoka hidrikina am'izay reo chef de parti rehetrarehetra reo fa raha nareo koa tsy midrikina amin'io fa mbola andeha miadakadany eo ihany avelao any tsisy olona hiady ho anareo tsisy olona hiady tsisy vahoaka hiady ho anareo raha ohatra ka trangan-javatra ohatran'io ny avela satria miconsacré an'le impunité io ary mamotika hoe an'le tolona zay natao de ny any zany zavatra tiako tenena de ohatran'izao mitsanganina reo député ataovy zay tsy halany an'io raha io manko zany rehefa tsy lany mety azo ny fitondram-panjakana gouvernement fa efanam-panatanteraka atao amin'ny alalana loi organique zany de tonga de voteny promulgué ny filohan'ny république zany na de hoe tsy lany any anivony anteminera-pirenena milégiférer par ordonnance zany afaka manao an'izay izy fa zao izy am'izay ny arahantsika rehetra miinjinjy eo miaky eo ho hitan'ny vahoaka hoe responsabilité anao io de assume eo raha ohatra ka ampandany an'io fa raha manohitra an'io ny besiny maro zany de ataoko fa hemitra ihany ny fitondram-panjakana everiko fa hemitra ihany ny fitondram-panjakana tsy asa andeha tena hoe anao affront zany ka hoe de andeha andany an'io ihany na de efa toerany solom-bavamboaka zay solo tena mbahoaka azy io volavolan-dalàna io everiko fa tafita izay resaka nambara izay fa de mifoaza de engany mba tonga sainantsika rehetra zay fanazavana rehetra metiko teto izay